ivavaka isika rehetra arak'izany tiavana dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika rehetra noho ny nanomezany antsika indray izao fotoana izao ahafahantsika rehetra miaraka mivoreto araka nambara teo dia volana maromaro no tsy nahafahan'ny zanaka ny fiangonana na ny zanaka ny fifoazana indrindra tamin'ny alalan'ireo isan-keritaona izay nitaterahana tany mitoby lehibe maro isan-karazany tsy nahafahantsika nanatrika an'izany misaotra azy fa amin'izao fotoana izao tsika dia afaka miaona soamantsara eto amin'ity toerana ity mandre ny hafatra avy amin'Andriamanitra izay omeny antsika amin'izany ary mino aho fa ho fanombohana izao ary tsisy asakana izany intsony amin'ny ho avytsika rehetra. Misaotra an'ireo ray aman-dreny ny pastora sy ny ray aman-dreny mitoby fanantenana 730 manome anjara amin'izao fotoana izao. Dia hotain'Andriamanitra isika rehetra. Araka ny ahitantsika azy eo amin'ny fandaharam-potoana dia lahateny no anjarantsika amin'izao tolakandro izao. Araka izay ahitantsika azy eo dia ny hoe ny fahavalo anatiny sy ny fahavalo ivelany eo amin'ny fiainamino izay no anjarantsika amin'izao. Tsy misy tenin'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ny programa hoe izao no anorenana azy fa izy tenin'Andriamanitra vakitsika rehefa avy eo ho fanorenantsika an'izany fampianarana izany. Dia roso amin'izany lahateny izany isika rehetra. Ny fahavalo anatiny sy ny fahavalo ivelany ny fiainan'ny mino. Raha nandray an'ity lohahevitra ity aho dia tsy nieritreritra ny hoe ny fahavalo ao anatin'ny fiangonana sy ny fahavalo any ivelan'ny fiangonana. Tsy izay izany ny tao anatin'ny saiko rehefa nandray an'ity lohahevitra ity aho fa izaho sy ianao io manana fahavalo ao anaty ao, manana fahavalo eo ivelany. Dia izay no resantsika amin'ity androany ity. Ao anatin'ny vovona ny teny fanevany zanaky ny fifoazana toby lehibe akaramalaza izay manao hoe izay maharesy dia tsy hamon'ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana moa aho izay rentsika matetika teo ny fanambarana mahakasika an'izany mandresy fandresena sy ny isan-karazan'izany izay nesana tantsika teo. Izay no iantonany anazavana an'izao. Arak'izay efa rentsika matetika teo ihany koa dia voambolana fampiasa amin'ny ady ny hoe fandresena na faharesena. Ary ao anatin'izany koa no resantsika azy noho izany inona no ady atrehintsika dia lohateny anjarantsika eto no milaza ny hoe misy ady atrehintsika ny ao. Araka lazaiko teo tsy resaka ny hoe ao anatin'ny fiangonanao misy ady misy fahavalo na ny ivelan'ny fiangonana misy fa ao aminao io ao ato amikanto misy fahavalo ao anaty ao izay atrehintsika tsy maintsy adivantsika.
misy fahavalo ivelantsika tsy maintsy etrehina noho izany izay maharesy amin'ny ady ao anatiny amin'ilay fahavalo ao anatiny, izay maharesy amin'ilay fahavalo ivelany tenany, izay no lazain'Andriamanitra fa tsy ivoavono ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Noho izany ry havana, raha ohatra ka averina indray mandeha atambatritsika lay lohateny izay alahatra sy ny lohateny ny fanevany ny toby-lehibe zanaka karamalaza dia izao: izay maharesy amin'ny adiny amin'ny fahavalo-piainam-panahiny ao anatiny sy ny fahavalo-piainam-panahiny any ivelany dia tsy hovoavonony Jesosy Kristy ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ny resy moa dia efa any amin'ny tontolon'ny fahafatesana izy, fa ny mandresy ao amin'ny tontolon'ny fiainana izy, satria izay lay hoe boky ny fiainana lazaina eto. Ny fantaniana azo ivalitsika ariavana dia izao: inona sinona na iza sy iza izany fahavalo ao anaty ao, zany fahavalo any ivelany zany. Ahoana fomba fiasan'izany? Ny hirantsika teo mahagaga ny fitondran'ny fanahy fa nanomboka ilay hirantsika teo ilay hoe maro ny fahavalo, tsy anankiray, maro ny fahavalo, ary ny filazana hoe misy anatiny misy ivelany dia efa milaza fahamarony zay. Fa inona sinona zany fahavalo zany? Ny ao anaty sy ny any ivelany, inona sinona zany? Ahoana ny fomba fiasany? Izy tsirairay avy ireo na ny fiarah-miasany mba hanafiana antsika mpino, fa ahoana kosa ny fomba hiandrehantsika mpino kristianina na isika zanaky ny fifoazana manoloana any fanafiana na nitetika adiny rehetra izay afafiny mba andavona atsika. Dia andeha iroso amin'ny fijerena famalina izany fanontaniana izany tsika. Ny jerentsika voalohany ary dia ny hoe ny fahavalon'ny mino ao anatiny. Ny fahavalon'ny mino ao anatiny dia fonisika nianatra confirmation dia misy teny anankiray izay mahazatra antsika ny hoe ny adama ela ao anatintsika dia tsy maintsy atao inona? Izy zany adama ela zany devoly ve? Devoly ve ilay adama ela? Dia ao anatintsika nefa lela zany ny adama ela izay ao anatintsika. Noho izany io zany ny fahavalo ao anatiny voalohany, fahavalo ao anatiny. Ambaran'io teny nianarantsika tamin'ny anatra confirmation antsika, ny adama ela izay ao anatintsika, ny adama ela izay ao anatintsika, tsy hafa zany, tsy zavatra hafa zany, fa ny adama ela izay ao anatintsika. Ity mba mila ahitsikely ihany, indrindra ho antsika zanaka ny fifoazana, fa ny akamaroantsika raha vao miresaka hoe fahavalon'ny fiainam-panahy, raha vao miresaka fahavalon'ny fiainam-panahy na dia niraitsika teo azany hoe maro ny fahavalo, dia matetika tsika tsy mahalala fahavalo hafa tsy tokana, dia ninona? Devoly. Zay ihany ny fantatritsika fahavalo. Anankiray izay fa tsy maro, anankiray izay fa tsy maro. Fa isika ve manana zany devoly zany? Io devoly ve ilay adama ela ao anatintsika io? Tsia ry havana. Fahavalo eny ivelany zany. Ninona miseho eo amin'ny fiainana? Ninona mahasolafako eo amin'ny fiainana? Dia fomba fiteny indrindra zanaka ny fifoazana hoe azon'inona? Azony devoly dia nanao an'izao dia nanao. So dia mba tsy ny devoly fa ilay adama ela ianao ao anatinao e. So dia mba tsy ny devoly fa ilay adama ela ao anatinao. Zay zany ilay fahavalo anatiny. Fa matetika dia hoe fahavalo tokana ihany ny fantatritsika. Fa ilay fahavalo asa zany tsy fantatritsika dia noho izany miady amin'ny fahavalo hafa intsika, fa ilay fahavalo sasany ao anaty manafika ihany dia mandresy ihany, satria tsy hatrehana ny ady aminy. Fa ilay fahavalo anankiray izay nivelany no fantatra, fa ilay fahavalo ao anaty tsy fantatra. Ny nofo ntsika matetika io dia tsy fantatritsika hoe fahavalo ao anaty io. Marina fa fahavalo fetsy sy fahavalo faran'izay mahery ary tampony indrindra ny devoly, fa na ny satana sy ny isan-karazany. Fa arak'ilay ity lohateny ity, araky ny hira izay niaritsika teo dia tsy izany fahavalo, tsy ny devoly ihany ny fahavalo, fa ny hirantsika teo dia milaza hoe maro. Fa andeha ho vakitsika ny Jakoba 3:15 ka hatramin'ny 17. Jakoba 3:15 ka hatramin'ny 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ity ten'Andriamanitra ity zany nahandrenantsika izao lahateny izao. Jakoba 3:15 ka hatramin'ny 17 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izany fahindreny zany dia tsy ny avy any ambony, fa araky ny ety antany ihany. Ray zay araky ny nofo roa zay, araky ny demonia telo zay.
Averika indray mandeha. Izany fahendreny zany dia tsy avy any ambony, fa araky ny ety an-tany ihany, araky ny nofo, araky ny demonia. Fa izay fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorotanana mba amin'ny asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana mandefitra, mora lahatra, be famindram-posy, be vokatsoa, tsy mianahana, ny amatsiara velatsy, ary ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho amin'ny izay mampandroso ny fihavanana. Lay andiny ny 5 io, efa naverika tantsika teny hoe farafakeliny amin'ny ankapobeny dia misy fahavalana anankitelo lazain'ny Jakoba ao anatin'io andin'io: ny tany, ny nofo, ny demonia. Dia jereo tsara ny nametrahany azy. Ny tany dia napetrany eo afovoany, ny nofo dia napetrany ety afarany aty, ny demonia. Misy dikany koa zay, fa tsy nataony hoe ny nofo dia ny tany dia ny demonia, fa ao afovoany. Samy fahavalo ro, fahavalo maro samihafa, kanefa misy fiaraha-miasan'izy ireo ihany koa. Ary zay nametrahany an'ilay nofo eo afovoany, satria afaka miara-miasa na afaka mikitika an'izany fahavalo ao anatin'izany, ny fahavalo avy aty ivelany, dia vao maika mampitompo kokoa ny faharisen'ny olona izany. Ny nofo dia raha ny soratra masina no ilazana azy, dia ilazana ny olombelona manontolo izay manana ny fo, ilay olombelona lavo izay manana ny fo ho fohy be, izay nitondrona amin'ny hoe nofo. Raha ny tena marina ry havana, rehefa lavo ny olombelona anankiray dia tonga bolonganota izy manontolo, tonga bolonganota izy manontolo, ary izy bolonganota zay dia lasa fahavalon'izy tenany izy, lasa fahavalon'izy tenany izy amin'izay fotoan'izay. Ny hoe ny tany dia ilazana an'izao tontolo zao, ho resantsika rehefa aveo izy. Ny demonia dia efa fantatsika rahatelo lazain'ny Paoly apôstôly any amin'ny Efesianina hoe fahavalo eny amin'ny rivotra izany. Andeha ho jerentsika tsirairay ireo. Efa natsiditsika teo amboniny hoe ny nofo izay manana ny fo ho fohibeny dia androna ny olombelona manontolo, izaho olombelona manontolo ity, zay olombelona lavo eo anatrehan'Andriamanitra, lasa bolonganota. Ary io ilay niteneniko hoe tsy zavatra hafa ao anatsika koa ny ilay ntsona hoe Adama ela, fa isika io mihitsy no Adama ela manana ny fo ho fohibeny, dia zay ny antsona antsika hoe Adama ela. Ka noho izany tsy zavatra pahany ao anatsika ao no vonoina amin'ny enina sy ny fibebahana rehefa miresaka mampianatra an'iny Lotera, fa isika mihitsy ho resantsika rehefa aveo hoe ahoana ny fomba namonoana na mitena antsika bolonganota io teo amin'ny asijaliana na fan'Andriamanitra namonjy antsika tamin'izay fotoana izay. Izany hoe izao ry havana ny tiako lazaina, hoy aho hoe tsy voatery ho voafandriky ny devoly foana, ny olona zay voalavina resy izy, satria tsy ny devoly ihany no fahavalona. Fa ny fanafian'ity Adama ela ao anatin'ity dia mety mahalavo azy ihany koa. Ny fitarian'ilay nofony ota, le nofony ota, dia mety mahalavo azy ihany koa. Ary zao ny tena loza, ity nofo ota ity dia tahaka ny tsy mahita fahafinaretana afa-tsy amin'ny ota ihany, afa-tsy amin'ny fanaovana ota ihany. Manohitra an'Andriamanitra izy, Paoly milazany hoe manohitra an'Andriamanitra izany nofo ota izany. Manohitra ny fanahy, hoy Paoly apôstôly vakiange ny Galatiana 5:7 dia toy izao manaraka izao ny fanambaran'ny Paoly apôstôly azy. Ao amin'ny Romanina 7 ny 5 dia izao nambarany: fa fony mbola tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehan'ny lalàna no ny asa tao momba ny tenantsika avokatra ao amin'ny fahafatesana. Ao amin'ny Romanina 9 ny 5 ka hatramin'ny 9 dia izao nambarany: fa izay araky ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo. Tsy miresaka devoly mihitsy izy eo, fa nofo ny resahany. Izay araky ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo, fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy nanaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Romanina 9:5 ka hatramin'ny 9. Ao amin'ny Koritianina 1:7 fa mbola araka nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana,
fifandirana eo aminareo tsy araka ny nofo vai anareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Ao amin'ny Galatiana 5:7-7 ka hatramin'ny 9 famakitsika matetika ity. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalitaona, fijejojejoana, fanompoatsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovandratsy ary ny toy izany. Ary hoy izy eo amin'ny Efesiana 2:7 hoe: teo amin'ireo ny tondrantsika rehetra tena koa fa iny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina. Noho io nofo ota io ry havana, dia io no ilazan'i Paoly hoe tsy mahay mamonjy tena ny olona, na dia miezaka tahaka n'inona azy izy hamonjy ny tenany, dia tsy mahay mamonjy tena izy noho io nofo ota io, fa ozy mantsy izy. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra tamiko noho ilay izy nofotany, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana hanao ny tsara raha ohatra toizantsika kely izy. Saingy ny hatateraka ny tsara no tsy tao, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko noho ny fitaren'ny nofony ota azy. Zay no antony. Noho io nofota mahazo laka ao anatin'ny fo io, na noho io no ota izay mbola mandrafitra maha izy azy ny olombelona manontolo eo, dia mbola mety telon-drora ihany ny kristianina na ny zanaka ny fifoazana izay milaza fa efa mibebaka rehefa mandalo bara anankiray ka mahita ny amenany toka ao anatin'ny verany zalahy na ny amenany toka mipetraka eny ambony etazera eny, mety mbola hitelon-drora izy. Mety mbola hitelon-drora izy. Inona mampitelon-drora azy? Ny devoly ve nampitelon-drora azy? No, le nofotany mampitelon-drora azy rehefa mandalo an'iny izy. Nofotany mampitelon-drora azy rehefa mandalo an'iny izy. Ary mbola mety hitsiritra lehilahy na vehivavy anankiray manao fitafy jefijefy, na dia ao am-piangonana azy lehilahy anankiray na vehivavy anankiray rehefa mijery azy, dia devoly ve no nampantava azy? Mety ny devoly nampantava azy, ozy rehefa avy eo, fa mety tsy ny devoly ihany fa nofony ota. Ny nofony ota no mampitsiritra azy. Rehefa mahita an'izy, zao moa mahagaga fa zay tsy maharaka lamaody zao, tsy maharaka an'ilay fitafy tsy menatra anadana, tsy menatra anabavy na tsy menatra reny sy rahiny, na dia ao anatin'ny fiangonana aza dia lasa toerana fanaovana filatrona amin'izy iny. Firy reny lehilahy lavo zany noho ny nofotany, firy ny otan'ny lehilahy vohetsika tamin'ny fotoana iny, na nofota vehivavy vohetsika tamin'ny fotoana iny rehefa nandeha nanao rakitra nandeha nandray nanao fanasan'ny tompony ny vehivavy na ny lehilahy anankiray tamin'ny alalan'izay fitafiana tsy menatra anada na tsy menatra anabavy na tsy menatra ny rainy sy ny reniny zay. Misaotra fa ty fiangonana ty lo araka ny hitako fa efa fahavaratra zao ny andro ohatra nefa misy fisazy eo milazany hoe zao ny fitafy makato. Ninona ny antony? Mba tsy hanetsika ny nofota zalana ary zavavy, zay ihany ny antony. Zay ny antony. Tsy mbola mibebaka hoy ny ray aman-dreny anankiray zay. Ny olona anankiray na dia tsy misotro toka azy, raha ohatra izy mbola ny telon-drora, nanita ny amenan'ny whisky tao anatin'ny veran'ny olona na ny amenan'ny toka rehefa nandalo bavy, tsy mbola ny bebaka izy. Tsy zany ny atao hoe olona mibebaka, tsy hoe rehefa tsy nanainga vera dia sotro izy dia zay izy natao hoe mibebaka, fa tsy mibebaka izy raha mbola ny telon-drora. Raha mbola ny telon-drora nandalo an'izay, marity ny tsy fibebahana zay. Dia asaka amintsika reto tsy fantako izany tsy ny telon-drora na izany telon-drora tsy fantatro, fa Jesosy mahalala azy fa tsy marity ny fibebahana zay. Inona mampitelon-drora azy? Ny nofotany, ny adamaela, zay ny mampitelon-drora azy. Zay ny mampitelon-drora azy raha mbola nandalo an'izany izy tamin'izay fotoana izay. Dia hoy aho hoe porofony tsy fibebahana zany, fa fibebahana marina dia mamparikoriko atsika rehefa mandalo an'izany. Ny olona maharikoriko mandalo an'izany, zay natao hoe mibebaka marina fa tsy ny olona mitelon-drora. Efa lazaintsika teto ny hoe nataon'i Jakoba eo anelanelan'ny zao tontolo zao sy ny demonia ny nofota, zay milazany hoe resantsika rehefa avy eo misy fiaraha-miasany, zany hoe ampiasain'ny devoly homena miravoravo handranita nandavona isotomana rahatelo alavo le nofota ao anaty ao izany zavatra rehetrarehetra zany na izao tontolo zao dia lasa miara-miasa haharavo, hasintona ny maso ota sy ny zavatra ny nofota rehetrarehetra, izany rehetrarehetra zany mba hahalavo azy. Raha ohatra ka tenenina amin'ny teny tokana ry havana, ankoatra ny hoe afa moa ny demoniaka tena ao anatiny matoa izy demoniaka,
dia tena ao anatiny ilay divoly amin'izay fotoan'izay dia lasa fahavalo ao anatiny amin'izay fotoan'izay ny demoniaka fa tsy sika rehetra ny demoniaka tsika rehetra ny demoniaka fa na tsy demoniaka sika dia lavo ny nofot io rehefa ao anatintsika izy io zany nataontsika hoe fahavalo anatiny tsarovy miandratra confirmation tsika hoa ny adama ela zay ao anatintsika tsika tsy miteny hoe ny devoly zay ao anatintsika fa ny adama ela zay ao anatintsika ilay adama lavo enao lay bolongano tamahazo laka ao anatin'ny fonao io a lay hoe tsy maintsy vonona amin'ny enina sy ny fibebahana zay ataontsika isan'andro fa iza no fahavalo ivelany raha izay ny fahavalo anatiny raha mifototra amin'ny Jakobo io tsika izao tontolo izao na ny tany zay voalaza teo rehtsika matetika ao amin'ny fampianaran'ny baiboly amin'ny fampiasana an'ity hoe izao tontolo izao ity manana hevitra maromaro izy dia amin'izay heviny maromaro zay ihany koa no andavoany na mahafahavalo ny fiainam-panahintsika azy ny izao tontolo izao voalohany dia ilazana n'ity planeta tany ity sy ny zavatra rehetrarehetra zay no arian'Andriamanitra eo amboniny araka ny Genesis toko voalohany 19 ka hatramin'ny 19 dia noarian'Andriamanitra mba hanompo antsika ity planeta tany ity sy ny zavatra rehetrarehetra eo aminy noarian'Andriamanitra hanompo antsika izany fa rehefa lavo isika famatitra amin'ilay teo ambony rehefa tonga nofo ota itsika dia tsy ireo zavaboary ireo tsony no lasa nanompo antsika fa itsika naninona itsika no lasa nanompo azy lasa fahavalo ny fiainam-panahy izao tontolo izao sy ny momba azy rehefa lasa tompo izy ninonina rehefa lasa tompo izy tsy zay naharian'Andriamanitra azy fa naharian'Andriamanitra azy hanompo fa tsy ho tompoina dia rehefa tafalatsaka amin'izay lasa tompo zay izy asa tsaiky loharano ve vatakazo ve etsetretsetra ve inona lasa tompo izy ny masoandro ve ny biby ve bibilava ny kitana ve sy nisan-karazany fa izao ry havana rehefa nysoratra masina mampianatra azy lasa misolo tena an'izany zao tontolo izao sy ny zavatra rehetra zany ny antsoin'i Jesosy hoe mamona tsy marina ny mamona ny vola misolo an'izany rehetrarehetra zany ny vola ary io no zava-doza indrindra na dia ho antsika kristianina na dia ny zanaka ny fifoazana na dia ho anatin'ny fiangonana aza ankehitriny lasa mpanompon'ny vola ny akamaroan'ny olona tsara ny vola ilaintsika ao anatin'ny fiangonana amin'ny asa fampandrosoana sy ny fiainam-panahintsika rehetra izy fa mpanompontsika izy fa tsy ho tompointsika zay ny vola fa izao amin'izao fotoana izao indrindra eto Madagasikara ao anatin'ny tontolon'ny fahantrana no misy atsika amin'izao fotoana izao fa zay manam-bola ny lehilahy zay manam-bola ny marina any amin'ny tribonaly sy nisan-karazany any mba manao vaady any ianao dia iza manam-bola dia andresy ve ianao tsy mandresy ianao fa zay manam-bola ny marina vanim-potoana manahirana eo amin'ny FLM nakatoko ny vanim-potoana tsy tekeo manahirana fa manana ny toerany ngeza be eo amin'ny FLM izao vanim-potoana misy atsika izao alaoka ataoko hoe fa inona ny teny amin'izany amin'ny FLM inona ny teny amin'ny FLM ny soratra masina Andriamanitra ve no iteny amin'ny FLM ka metrahany an'izany vovonana ao amin'ny rafitry ny FLM zany sa ny vola tsy tiany olona moa ny resahana zany fa zavatra misy zany na dia ao anatin'ny fiangonana aza hoy aho hoe zay manam-bola ao no dadato azy lasa dadato azy fa na dia dadato azy ianao fa rehefa tsy manam-bola tsara misy manaja anao dadato zany eo lasa dadato azy ka ninona atao anatin'ny fiangonana dia dadato iny ary rehefa dadato no miteny tsy izy no miteny fa ny volany miteny eny tompoko ny fiangonana fahavalo ny fiainam-panahy loza tany amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny fiangonana ny vola fahavalo ivelan'izay izao tontolo izao zay vola ave ny nalavanao dia izy ianao hoe voafitaky ny devoly vola ny nalavanao zay tontolo izao zany zay nalavanao hoy aho hoe rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao zany faharoa ny hoe izao tontolo izao koa
dia ampiasainy soratra masina androna ny olombelona rehetra sy ny tontolony ary fiarahamony ao anatin'ny fahalavona sy fantsakan'ny ota. Teo zany tsy milavalaza nevy mipika ny hoe rehefa anao arian'Andriamanitra ny zavatra rehetra zao dia nataon'Andriamanitra hanompo antsika zany, fa rehefa mivadika antsika indray mpanompony zava-dozy zay, fa tsy zay ihany le zao tontolo zao, fa izy koa ao anatin'ny fantsakan'ny fahalovana, fantsakan'ny ota sy ny maizy azy rehetra, izy sy ny fiarahamoniny sy ny tontolony ao anatin'izany fahalovana sy ny fantsakan'ny ota izany. Ny olombelona ao anatin'izany fiarahamonina sy ny kolotsainy, ny olombelona ao anatin'izany fiarahamonina sy ny fomba amampanao samihafa zany, ny olombelona ao anatin'izany fiarahamonina sy ny fivavahan-drazana zany, tsy fahavalon'ny fiainam-panavy zany. Ary tsika zanaka fifazana no miatrika izany voalohany indrindra. Misy fianakaviako akoho zay raha izay ny azo ilazana azy. Matsapa ny atson'Andriamanitra izy, miditra amin'ny fiainany zanaka fifazana izy, hiala amin'ny famadihan-drazana izy. Dia ahoana ny antsoin'ilay izao tontolo izao, anjakan'ilay ota sy ny fahalovana miaina ao anatin'ny kolotsaina misy azy amin'izay fotoana izay. Raha vao miala amin'ny fomban-drazana ianao dia sotominay ny tany. Za anisan'ny niaran'izany, ny tenako anisan'ny niaran'izany. Fandresahako matetika ity. Fa izao, za kosa mba tsy netiko. Nga zany lalam-pantsakana fa lalan'ny fiarahamonina fotsiny zany. Dia izao no nataoko hoe raha manana taratasy avany amin'ny filohan'ny repoblika ianareo tonga eto amiko milaza hoe zay tsy mamadi-drazana, tsy mandova-tany dia meko anareo ny tany. Fa raha tsy manana an'izay nareo fa fiarahamoninareo sy ny kolotsainareo fotsiny no miteny an'izany, so dia mba tsy mety zany. Zay teniko zay tsy nahafahany niazona ny lovako, fa mena ihany lovako na dia tsy mamadi-drazana za. Inona tiako tenena, zay ilay kolotsaina, fomba mampanao any anatin'ny fiarahamonina misy antsika any. Fahavalon'ny fiainam-panahy reny. Tsy fantako ndresaka imbakan'ny pastorany ihany keo hoe sa taiza ny lesana le hoe misy toerana anankiray tena iainan'le zanaka fifazana. Resaka dina, nijery télé zay ihany keo dia resaka dina. Le resaka dina vao tamin'ny atoandro teo izay nijerena tao amin'ny tranon'ny pastora mpitondra fitandremana eto, resaka dina. Dina lay izy, inona natao le dina? Vonoana ny osy maiky. Nahoana aloha maity, nahoana ny osy mahagaga zay. Dia sotroina le rano, dia atsoina ny kristianina. Zay ilay fahavalon'ny fiainam-panahy. Kolotsaina sy fomba amampanao any amin'ny fiarahamonina any, tsy fahavalo ivelany ve zany manafika antsika? Ahoana ny fijoroantsika manoloana zany? Ary entsana fiatrehana zany, entsana fiatrehana zany. Ianareo ve zany nareo kristianina, ianareo zanaka fifazana, tsy hanatanteraka an'ity zany hoe ianareo ve zany hampirisika ny olona hangalatra sy aina amin'izany faratsiana rehetrarehetra zany? Zay le any amin'ny fiarahamonina any, zay le kolotsaina sy fomba amampanao any, fahavalon'ny fiainam-panahy izany. Amin'izao fotoana izao ry havana dia rivotra mitsoka be ilay ataontsika hoe fanatotoloana. Ilay fanatotoloana na ilay ataontsika hoe mondialisation. Raha ny tena marina dia izao, ity resaka fanatotoloana ity dia fiezahana ny rakotra fahamaizinana an'izao tontolo izao izay efa nitonirany ny fiangonana ny fahazavan'ny filazantsara. Zay ilay izy. Dia voandresadresahana hita amin'ny ankeo ny hoe ao anatin'izany fanatotoloana izany dia ny fanomezan-danja ny mahaolona. Inona no mahasoa ity olona ity ka tokony atao? Zay le zon'olombelona, tokony omena zany. Inona no mahasoa an'ity olona ity? Resa be tamin'ity herinandro ity tao anatin'ny Facebook na dia tsy mbola fantatra aza ny fahamarinany mpahapahony tsatsatsika mafy be. Na mialalana ny hoe zon'olombelona, zon'ny lehilahy anankiray ny manambady lehilahy anankiray na zon'ny vehivavy anankiray ny manambady vehivavy anankiray, satria zay mahasoa an'ity nofota ity. Zay le resaka mondialisation ity. Ilo tsy fantatra fahamarinany. Za tsy hiteny hoe marina le izy na tsy marina. Fa vaovao azoko farany aza, toa tsy marina le izy. Fa tsy zay lazay fa mipamadika amin'ny vaovao no mahay milaza. Fa tsy zay le izy. Kanefa na i papa nilaza an'izay na tsy papa nilaza an'izay, fa izao tontolo izao dia zay ilay fahamaizinana zay entiny andrakofana ny filazantsara sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra zay efa niainana nentin'ny fiangonana teto amin'izao tontolo izao. Mazava ho azy fa ity resahako matetika ny hoe rehefa ity nofo ity fa matitra an'ilay teny ambony, ity no mena hoe inona ny zo tokony hisitrahany, dia tsy misy zay tena hisitrahany ity nofo ity afa-tsy ny ota ihany. Afa-tsy ny ota ihany. Afa-tsy ny fanaovana ota ihany. Ary zay mampatonga azy matoa izy mbola mitelindrora rehefa mandalo an'ilay hamenany toka ao anaty vera, dia satria zay ilay hahitany sitraka, zay ilay hahitany fahafinaretana. Raha eto amin'izao tontolo izao izy no ilaza an'izay. Vokatry ity
mondialisation ity dia ampandraisitra amin'ilay resaka teo ihany. Inona no ahitanyity nofo ity fafinaretana be indrindra? Fitsangatsangana. Dia mba fantatrao ve ny antony? Hampelezana sy handresen-dahatra n'izao tontolo izao. Fa tsy misy ny atao hoe maharaka lamaody afa-tsy ilay akanjo no lazaiko teo ambony. Fa inona ny antony? Handranitana n'ilay filana mba hahatonga n'ity nofo ity ahita fafinaretana bebe kokoa amin'izay fitsangatsangana izay. Izay ihany no antony. Dia io ny lamaody. Tia manahirana no miteny azy fa raha miteny anglisy tsy fantako fa tsika mahalala an'ilay SEXY sexy. Mialatsiny raha ohatra voateniko ety ilay izy. Zany lamaody amin'izao. Fa zay tsy manao an'izany fitafiana izany tsy maharaka lamaody. Dia meza ny fiarahamonina. Fa rehefa meza ny fiarahamonina dia ndeha mba hanao ihany indraindray. Dia meme ny fiarahamonina dia hanao ihany indraindray. Lavo ihany amin'izay fotoana izay. Io le kolotsaina ambolena any fiarahamonina any. Entiny ity fanatontoloana ity. Ninona za tsy mahalala. Tsy fomba fitafy ihany. Fa hatramin'ny fomba fiogovolo, hono asangazany fiogovolo manetsika filany zany. Hatramin'ny fomba fandeha, hatramin'ny fomba fandiha. Za menatra ihany indraindray rehefa nanatrika ny FKTLM manao zaika be. Fa inona ny talentan'ny FKTLM? Lazaina hoe ao anatin'ny talentany sy hiry sika izao. Dia inona ary le talenta? Amin'ny FKTLM tenenako any zareo amin'ny FKTLM. Fa inona le talenta? Zava-doza tompoko. Lay dia tsy dia kristiana fa amin'ilay dia amin'ilay lazako azy teo ambony. Ilay lazako azy. Dia manetsika filana. Zay ilay kolotsaina izao tontolo izao manimba ny fiainam-panahin'ny kristiana. Dia mba tsy ho aty am-piangonana na nanaovana an'izany. Na nanaovana filatrona amin'ny alalan'ireny fitafika manetsika filana ireny na izay zavatra rehetrarehetra izay mety manetsika filana. Fa izay ilay kolotsaina izay ezahana handrakofana aizina an'izao tontolo izao satria heverina fa manome izay tadiaviny ity nofo ota ity. Ny fahatelo koa dia izao tontolo izao izy tapahan'ny Satana dia ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra lazaina koa hoe izao tontolo izao zany. Ary raha tapahan'ny Satana izy dia mazava ho azy fa ny sitrapon'izany Satana zany no iainany, izany no arahany, izany no tompoiny. Amin'izao toko 7:7 dia tondroiny Jesosy mazava tsara ny hoe ray ny lainga na santoka i Satana. Ary noho ny zanaka mifantsakany rehetra, ary ity dia mahazo vanatra ao anatin'ny fiangonana azy, dia andevoziny ampanahafany tel père tel fils azy amin'izany. Miaina sy miasa mitondra tena amin'ny lainga sy ny sandoka. Tsy hoe reo mpanao fampianaran-diso any ivelany any ihany. Fa na dia ao anatin'ny fiangonana azy dia mazava be hoy dadaray Sola amin'izay hoe be dia be ao anatin'ny fiangonana ao ny mahay ny soratra masina fa tsy miaina amin'ny soratra masina. Kristiana fiaim-penana kristiana laingana santoko zany. Laingana santoko zany. Ny saina mahay soratra masina fa ny tanana tsy mahay, ny tongotra tsy mahay, nofo rehetra tsy mahay. Santoka izany. Ao amin'ny Genesis toko 7:4 ihany koa, fa matotra amin'ilay zavatra rehetra nilesahako teo. Dia hoy ave na Jehova tamin'ny Satana hoe vovotany no hohaninao. Ao amin'ny 7:7 amin'ny Genesis toko 7 ny atao hoe vovotany dia fahafatesana ny fahalovana. Ny dikan'izay ny tiany Jesosy olazaina, ny tiany Jehova olazaina tamin'izay fotoana izay, ianao ry Satana eo amin'ny maha izy azy anao rehetra dia tsy ahita sitraka, satria izany hohaniny izany ahitana sitraka eo amin'ny lela. Tsy ahita sitraka eo amin'ny fiaim-piainanao sy maha izy azy anao rehetra ianao afa-tsy ny fahalovana sy ny fahafatesana ihany. Dia izay mampatonga ny Satana ny hoe ny asa Satana sy ny devoly ihany tsy misy afa-tsy ny mamafy ilona, mamafy aretina atongavana ny fahafatesana. Taizany nahitana an'ilay demoniaka roa lahy tany Gadarena, tany amin'ny fasana. Noho izany tena io no isitrany ahitany Satana sy ny firongony fahafinaretana eo amin'ny fiaim-piainany rehetra. Ary raha vao miresaka hoe fahafatesana sy fahalovana eo, tsy ianao ilay entinetra dia andeha alevina atsy ihany. Fa na dia ianao anatin'ny resaka corruption isan-karazany, na ara-piarahamonina, na ara-toekarena, na amin'ny asa rehetrarehetra izay ataonao rehefa anjakany ny fahalovana
sy ny tsy fahamarinana rehetrarehetra ianao ao anatin'izay atao hoe tontolo ny fahafatisana, ahitany devoly sitraka eo amin'ny fiaimpenany sy ny asany rehetra zany. Ka ny zanaky Satana dia andevoziny amin'ny alalan'izany fa matotra ihany amin'ilay zavatra izay nresahantsika teo ambony. Tsy ampahitany sitraka, tsy ampahitany tsirony, tsy ampahitany fafinaretana afa-tsy amin'ny fahalovana samihafa ihany. Izay no asan'ny Satana. Raha ohatra ka izao tontolo izao no tafalatsaka ao ambanin'ny fanadevozany sy ny fanjakany amin'izay fotoana izay. Izay koa no mampiditra antsika amin'ilay fahavalo ivelany faharoa dia ny devoly na ny Satana. Eto zany dia maromaro ny anarana iantsoana ampiasain'ny Baiboly iantsoana andreo devoly Satana ireo. Resaka sika momba ny nofo, resaka sika momba ny izao tontolo izao sika ny fahavalo fahatelo ivelany dia ny devoly Satana. Ka arakaraka ireny anarana iantsony ireny, iantsoana azy ireny no milaza ny asany sy ny andraikiny ihany koa eo amin'ny fandavona atsika. Efa nazavainy ray aman-dreny teo ny hoe ny devoly. Devoly hoy ny teny malagasy, diabolos hoy ny teny grika raha ohatra ka izay ny azo ilazana azy. Ity ny heviny dia zao mpandainga. Mpandainga. Ny hoe mpandainga dia fanohitra amin'ny hoe tsy marina. Mpandainga zany no asany. Noho izany izay mpandainga rehetra dia efa tafalatsany ao anatin'izany fahareseny zany. Ty laingy ity zany tsy milaza ny hoe maitso, ozy hoe maitso io tatindrakitra andrefa nefa ozy ny sasany hoe mena io ka. Tsy izay ihany le hoe lainga, fa lainga ihany koa dia milaza ny lazaiko teo. Ny sainy, ny vavany milaza ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenany, ny asany sy ny fitondran-tenany ny mifanohitra amin'izay. Zany natao hoe sandoka, zany natao hoe lainga mifanohitra amin'izay ihany koa ka alatsaky ny devoly amin'izany ny olona maro mba handreseny sy andavony azy. Mety ho dika an'ity devoly ity ihany koa dia mpanala baraka. Ity mila mitandrina isika fa za aloha mbola tsy nanatrika famoahana asa sy fampahirezana. Asa sy fampahirezana fa nisy araka ny voalaza misy asa sy fampahirezana raha tsy mitandrina tsika mpiandry mamoaka diminy dia ataony devoly ahoana? Tenenina, avoay aloha izay le ao aminao ao. Zay vao mamoaka anay amin'ity olona ity. Izay aza ao anatinao aoko nahoana ianao no hamoaka anay. Alay mibaraka tahaka an'izay. Raha tsy mitandrina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, raha tsy mitandrina tsika tompoko dia alay ny devoly baraka. Be dia be fomba handavony devoly hanalany baraka atsika satria izay mihitsy no asany araka ny anarana izay raketiny. Izy dia fahavalon'i Jesosy, fahavalon'ny asany. Noho izany dia ny tsy hahatongavana izany asan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika izany no ataony mandrakariva. Ny Satana dia mitovitovy amin'izay ihany. Raha ny tena hevitry ny hoe Satana raha ny teny Hebreo dia adversaire. Izay ny azo ilazana azy, adversaire an'Andriamanitra izy, fa adversaire ny zanak'Andriamanitra ihany koa. Baka fanahy izy, mpamitaka. Ny atao hoe mpamitaka dia fomba be dia be koa ny azo anaovana amin'ny tany. Fomba fitenin'ny tanora, zay moa efa lazon-dazony fa fomba fitenin'ny tanora ny hoe mpanipy hoditra akondro. Ary ty ao anatin'ny fiangonana dangereux ty ry pastora isany ty fanipazana hoditra akondro ty. Tena aza mitandrema fa mody mitarika ana hoe zao izy fa inona le izy hoditra akondro alefany aloha ka rehefa manitsaka hoditra akondro zay aloha aninona ianao zay? Daraboka ianao zay. Fa azo antikana an'ity hevitra Satana ity ilay hoe mpanipy hoditra akondro. Noho izany niza nao amin'ny fiangonana ka mpanipy hoditra akondro ao no asany. Tandremo zany. Tena fitaovana am-pelantanan'ny devoly izany. Mpandatsaka ny rano, mpisandoka, izany heviny avokoa. Mpamon'olona, ty ilay mpamon'olona ity dia tsy hoe mitondra atsy dia andeha hanapaka ny tendan'ny rakoto. Dia izay natao hoe mpamon'olona mialatsiny amin'ilay anarana tamboanjo. Fa izao ny fanosoranao fotaka ny olona anankiray dia famonoana azy zany. Moramora kely ny fanosoram-potaka olona anankiray fa ny amerenanao ny laza n'iny olona nosoranao fotaka iny dangereux vao tafaverina izy. Ny amerenanao an'izay moramora ny naminao azy. Hoy hoe tsy mitondra atsy ihany dia manapaka ny tendan'ny olona anankiray natao hoe mamono olona fa ity fanosoram-potaka sy fangalam-baraka olona hafa ity ihany koa amin'ny zavatra tsy nataony. Anarana rentsika ihany koa maro fa raisitsika anankiray dia ny hoe Belzebuba na Belzebuba. Ity zany avy amin'ny hoe Baal, andriamanitra Baal. Fa raha ohatra ka ny tena malagasy no andikana azy dia andriamanitry ny lalitra.
tsy lanitra fa lalitra. Ny lalitra kaya aiza no mivelona? Eny amin'ny maloto, eny amin'ny zavatra aloha, zay ny lalitra no mivelona. Noho izany ny antavoan'ny Belzebuba, fa matotra amin'ny lehibe dehibe ndresantsika teo amboniny. Ny kristianina mahafahavala azy dia zao, tsy ampahitan-tsirony tsy afa-tsy amin'izay efa loha, amin'izay efa maloto ihany koa ny olona reseny amin'ny alalan'ity. Dia mba jereko hoe fiainantsika na ny ataontsika kristianina azy. Fa manahirana moa izy ty fa rehefa mba te hahazo asa tsaratsara anankiray ny zanaky ny taoko hoe zanako na ny zanakao ary amin'ny toerana anankiray fa tsy tafiditra ao izy raha tsy somary mandeha amin'ny fahalovana, miaina amin'ny fahalovana. Fa iza no mivelona amin'ny fahalovana? Belzebuba. Belzebuba. Iza zany ianao mivelona amin'izay fahalovana izay? Zanaky Belzebuba. Tandremo ihany. Tandremo ihany. Fa tsy mifahazoany zanako na mifahazonao na mifahazonao izy toerana anankiray hahavelona azy eto amin'ity tany ity no ivarotanao amin'ny Belzebuba ny fiainam-panahiny ho andevosiny mandrakizay. Tsy izay no hanoloranao azy. Raha ohatra tsika tsy resaka afa-tsy izay dia izay ny azo ilazana andreo fahavalo ny fiainam-panahy ireo. Anarana iantsona azy koa hoe ilay ratsy. Izy hoe fa ratsy lahatelo. Araka matitoko 5:7 ny antsona ny Jesosy an'ny devoly hoe ilay ratsy no ny asany eo amin'izay resantsika manontolo teo, indrindra ny mandainga, ny maka fanahy ny olona. Araka Mateo 7:7 sy ny 9:30 dia ny manaisotra ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinany efa nambolen'Andriamanitra ao anatsika tamin'ny alalan'ny fanahy no asany. Ty ilay hoe mamafy dia avy ny voromanidina dia nitsindroka. Asan'ny devoly ilay mitsindroka manala n'ilay tenin'Andriamanitra izay nafafy ao anatsika ao. Efa nanomboka tamin'ny alakamisy, omaly azomandro any sabotsy, ny fivoriany zanaky ny fifazana teto. Firy ny tenin'Andriamanitra efa nafafy teto, firy no aniry tsara arak'izay kindran'Andriamanitra azy. Fa firy no voatsindroka tao anatsika tao. Ary matoa voatsindroko zany, efa lavo ny devoly, efa resitsika izay fa voatsindroka hiala tsy haniry, tsy hamokatra teo amin'ny fiaimpiainantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Efa lazaintsika teo amboniny hoe araka nanazavantsika azy teo ihany koa dia mifamatotra ireo zavatra. Mety mandeha tsirairay izy. Mety mandeha ny hoe lavon'ny nofo ianao, na lavon'izao tontolo izao ianao, na lavon'ny devoly ianao, fa matetika ihany koa dia ny devoly izao tontolo izao mampiasa ny masonao, mampiasa ny sofinao, mampiasa ny vavanao mba ho voasitony izany zao tontolo izao zany hahalavo ianao ihany koa. Izay ilay fakam-panahy, aravoravo no mena eo anoloanao ny zavatra rehetrarehetra izay mety andavon'ny nofinao dia lavo ihany koa ianao ka mety miara-miasa izy. Ary izay nanonany Jakoba azetiny hoe izao tontolo izao ny nofo ary ny dimonia. Fa raha izay ary ny momba andreo fahavalo ivelany sy anatin'ireo dia ahoana ny fandresena an'izany, satria tsy maintsy resentsika, tsy maintsy lazaintsika ny fandresena an'izany. Araka ny Koritiana 2:5-20 ry havana dia izao no lazain'i Paoly apôstôly: Jesosy Kristy na dia tsy nalala ota aza dia natao inona? Natao ota. Ary inona ny antony nanaovana azy ota? Hamonjena atsika mpanota. Ambarany eo amin'ny Romana 9:13 zany hoe izay tsy hay ny lalàna satria ny nofo nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny nofo ota tao amin'ny nofony. Zay no asa nataon'Andriamanitra handresena an'ireo fahavalo rehetrarehetra ireo. Ilay ivony resantsika teo ambony dia ny nofo ota no nyreseny dia reso azy izao tontolo izao, reso azy Satana. Ny nanyraisan'i Jesosy ilay bolonganota, itsika bolonganota narafiny tao amin'ny tenany dia ny ahafahany mandevina an'izany isika bolonganota izany teo amin'ny fahafatesany, teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy misy fandresentsika afa-tsy izay, isika ao amin'i Jesosy dia no ravana teo amin'ny hazo fijaliana ilay nofo ota ivony fahavalo rehetrarehetra. Zay ihany no tena izy. Zay zany no lazain'i Paoly apôstôly. No levolin'i Jesosy tao amin'ny fahafatesany, teo amin'ny hazo fijaliana ilay ota. Io ota io dia manana ny fahafatesana ho tampony. Ozy ny Paoly amin'ny Romana 5:17-20 zany hoe mifamatotra ny ota sy ny fahafatesana.
rehefa levina ny ota dia tsy misy tsony izay omena ho tambiny amin'izany, tsy misy tsony izay omena fahafatesana mba ho tambiny amin'izany, satria ny fahafatesana ny tambiny ota. Rehefa levina ny ota dia omena ho tambiny izy indray ny fahafatesana, tsy misy tsony izany ary resy ho azy koa ilay fahafatesana. Fa tsy izay ihany, fa ny fahafatesana sy ny satana ihany koa dia mifamatotra araka ilay nanazavatsika azy teo ambony. Izay le mahaivony an'ilay nofota resantsika teo ny hoe ny famatoran'ny ota sy ny fahafatesana. Dia rehefa levina ny ota dia tsy le ota ihany no nyresena tao amin'ny fahafatesana Jesosy Kristy, fa nitsangana tamaty na nyresi tanteraka n'ilay fahafatesana koa Jesosy Kristy. Izay ihany no mampandresy atsika. Fa izao famatotra ihany koa satana nandevoly sy ny fahafatesana. Le nresantsika teo ny hoe voaoziny izy tany no hoaninao. Dikan'ilay hoe tany ny fahafatesana no ahitanao sitraka eo amin'ny fiaimpiananao rehetra. Raha ohatra ka vary no hoaninao, fa rehefa tsy omena vary mihitsy ianao dia maninona ianao zay? Maninona ianao zay? Maty ianao zay. Mitovitovy amin'izany ity rehefa hoy Jesosy hoe, rehefa hoy Jehova hoe tany no ho sakafonao ry Satana. Ndika ny fahafatesana no ahitanao sitraka sy fivelomana eo amin'ny izy azy anao Satana. Fa rehefa andresen'i Jesosy ny fahafatesana, inona zany no isitsahan'ny Satana hahavelona azy? Tsy misy, resy ho azy izy. Izay no maharesy azy. Zany hoe ny fandresena na ilay nofota na Satana sy ny fahafatesana famatotra amin'izay izao tontolo izao dia tsy misy afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ihany. Tsy misy afa-tsy izay. Teo ny nandevonany an'izany ota izany, teo ny nandevonany ny fahafatesana, ary famatotra amin'izany ny fandreseny an'ny Satana ihany koa. Fony izay mbola mijery sinema, dia mba mijery an'ireny le sinema na resaka exorcisme reny, film profane izy ireny pastor. Fa rehefa andresy an'ilay mena maso be tsy fantatry ireny ny romopera amin'izay fotoana izay, izay moa ilay film, dia inona no entiny? Azo fijaliana. Azo fijaliana. Noho izany tsy misy maharesy an'ireo fahavalony fiainam-panahy na ny anatiny na ny ivelany afa-tsy Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ihany. Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ihany, satria teo no nandresiny azy, io no tsy laitrany indrindra. Ary iza ny mpandresy? Dia io Paoly apôstôly hoe tao amin'ny batisa amin'ny Romanina 9:1-4, ao amin'ny Kolosiana 2:2-20. Ao amin'ny batisa dia ampiraisina amin'izany Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty zany ny mino. Noho izany tsy mpandresy izy, tsy ho mpandresy izy raha tsy izy eo amin'ny Jesosy Kristy mirafitra eo amin'izany Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana izany izy amin'izay fotoana izay. Izay ihany no mampandresy azy. Izay no mampandresy. Ary io zava-dehibe anankiray amin'ny asa sy fampahirezana. Ny asa sy fampahirezana amin'ny ankapobeny hialohavana toroteny. Fa ny maha izy azy ny toroteny, tsy toroteny izy. Ary indrindra ho antsika loteranina tsy milaza filazantsara izy raha tsy miresaka an Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Noho izany tsy voatery hoe amintsika efa mandeha ny ampovoan'ny olona eny dia amin'izay mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho amin'izay vao maharesy azy raha ny tena marina. Fa raha ny toroteny milohan'ny asa sy fampahirezana, ny tena mifototra tokoa amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana, dia fa resy ho azy Satana. Dia fa resy ho azy Satana. Fa matoa tsy mandresy izy sao dia tsy nahazo toerana tao anatin'ny fanompoam-pivavahana izay nataontsika, tao anatin'ny toroteny izay nitorentsika Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Sao dia ianao ivelany zany Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana zany, ianao mamoaka demin'io fa alainy devoly baraka eo ianao. Zay ilay alainy devoly baraka. Fa raha ianao mirafitra tsara ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana ny mandeha miasa, mpandresy mihoatra no mipandresy aza lay Andriamanitra izay ivavahantsika. Noho izany ry kristianina malala, ry zanaka ny fifoazana, dia izao mpandresy ianao. Nahoana? Satria ianao eo amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana no mahampandresy anao. Ianao eo no mahampandresy ianao. Dia ny hira fa fitambizado izay ankatahako neny mba hoeraintsika rehefa avy eo, fitambizado. Ny azo fijaliana eo ampototry ny azo fijaliana eo mandrakarivany ny tena tokony ahitan'Andriamanitra atsika. Ary raha izaho mamaritra amin'ny alalan'izao lahateny izao ny atao hoe zanaky ny fifoazana, zanaky ny fifoazana dia tsy misy afa-tsy izay tamana ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany eo ampototry ny azo fijaliany Jesosy Kristy mandrakariva. Dia ho mpandresy tahaka an'i Jesosy satria na dia izao tontolo izao aza nahita ny azo fijaliana ao faharesena, tsy faharesena ny azo fijaliana fa fandresena. Noho izany ny azo fijaliana fandresenao. Amen. Ivavaka isika rehetra.
sotranao zay ry Andriamanitra raisanaka sy fanamasino no ity fotoana ity zay nampiariarinao taminay ireo fahavalo maro isan-karazany zay ao anatinay sy manodidina anay. Apetrako tokoa eto amin'izao tontolo izao izahay. Tsy naman'izao tontolo izao izahay satria mpandresy izany fahavalo anatiny sy ivelany izany. Dia amina lalanao Jesosy Kristy izay mampamokatra sy ny fanahinao masina izay mampamokatra ny asanao teo amin'izany asa ijaliana izany amin'ny fiainanay. Hitoetra aminay mandrakariva, handrakotra anay mandrakariva, hiaramonina aminay mandrakariva, dia ho isam-pandresy ary eto amin'izany zay hatramin'ny farany dia vonjena izahay sy ny ankonanay. Dia izay fantatra fa mahasoa ny tena sy ny fananay Tompo, tanterao aminay araka ny haben'ny famiraponao fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kiry avy any Nazareta nangatana izany. Amen.